dia natsapa ireo mpivarotra mpamongady fa enjana ny fidinana sy ny fanaraha-maso tanterahany sampandrara misahana ny etra eny anivon'ny tsena eny etsy ankilany nefa tsy nandafa dia nampiseho ny fahavononany anaraka ny lalàna ary andony etra ireo mpivarotra. Amin'ny resaka facture sy ny fampiasana azy dia zahay zany a manana tolo-kevitra mba handaminana an'ireo resaka facture io. Amin'izao fotoan'izao dia fantatritsika fa ny malagasy rehetra, ny akamaroan'ny malagasy fa tsy hoe malagasy rehetra dia mirotsaka mivarotra amin'ny fitadiavam-bolany satria sarotra amin'ny fiainana. Vokatra izany dia korotana ny resaka varotra ary misy ny fifaninanana tsy manaraka ny fepetra. Mba ahafahan'ny rehetra miara-mandroso mivarotra dia manentana mpivarotra rehetra zahay, mpivarotra rehetra nosy izay tia hanohy ka hanao ny asam-barotra mba hanavao aloha voalohany indrindra sy hanamboatra taratasy vaovao mampivarotra azy, taratasy ara-panjakana io. Raha tiantsika hiverina ny lamina filaminana zany dia misy fandraisana andraikitra tsy maintsy tokony ataon'ny mpivarotra sy ataon'ny mpitaketra. Ny fandraisana andraikitra ho an'ny mpivarotra ao aorian'ny fanaovana ny taratasy mampivarotra dia ny fanaovana facture. Ny facture no pirofo fa nisy fifampivarotana eo amin'ny olona roa. Isika mpivarotra eto Madagasikara nefa dia sady matahotra ny tsy zatra ary tsy mahay mampiasa facture. Tsy azo lavina nefa zay kosa zany dia tena zay le izy hoe tsy azo lavina ny fampiasana facture fa voafetra ny lalàna hatrizay dia voafetra ny lalàna ny fampiasana ny facture. Araky ny fangatantsika mpivarotra tsika mahalala fa misy ny fizavana amin'izao fotoana izao, fa araky ny fangatantsika dia efa henonay fa hajanona hono ny fanisana ny vola maty ao anaty kesy dia le fisavany koa hijanona ho fanaraha-maso. Mbola tsy misy ny sazo takina amin'izao fotoana izao fa hijanona ho fanaraha-maso. Zay ngamba ny tokony ho apetraka aloha hoe raha fanaraha-maso io tsy tokony dia misy zavatra tena hoe atahorantsika loatra. Na izany na tsy zany fotoana anaovana ny dingana amin'ny fampiasana facture zao, nefa alohan'izany dia manentana amoraina aloha ny fanaparitahana sy ny fanavaozana ny karatra mampivarotra ka atao mazava ny sokajiketra tokony alohan'ny tsirairay mba haelana amin'ny tsy fahalalana satria ny hetra raha ara-dalàna dia mino zay fa tsy tokony ho lafo akory ny hetra. Dia raha tanteraka izany rehetra izany dia hitombo ny hetra hiditra sy ny mpandoa hetra eto Madagasikara.